Fizarana vola 5,9 ariary tsy mazava ny loharanony hoy Ralso Roger. Ambotro manjaka mitoy ny tolona ho an'ny fitiavatany razana. Fito amby 80 hektara zaza roa no hita faty tao anatina efitrano fandraisam-bahiny. Mbola tsara tompoko lasy tompoko vavy ravoravo no andraisana anao ato anatiny fampalalam-baovao ny MBS amin'ity alina ity ary dia sainam-panajana ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ety ampiandohana tompoko lasy tompoko vavy dia maneho ny fialantsiny ho anao izay mety tohina ao anatiny ity fanadihadiana manaraka ity. Tranga mampalahelo no niseho tetsy 67 avaratra andrefana androany fo mangiran-dratsy. Vatana efa mangatsiaka na zaza roa no hita tao anatina trano fandraisam-bahiny tetsy 67 iray. Dia rahantsika ny andinindinizay eo amin'ny sariny tahiriny aina. Hatairana ny an'ity tompona trano fandraisam-bahiny anankiray eny amin'ny 17 hektara avaratra andrefana ity androany maraina rehefa nampilazana ny mpiara-miasa aminy fa misy olona telo mitsirara ao anaty efitrano vao andeha hodiovina. Rehefa nijery fotony izy ireo dia zazavavy kely roa miaraka amina renim-pianakaviana iray no hitany teo. Rehefa nozahana dia efa tsy nisy aina intsony izy roa vavy kely. Ilay renim-pianakaviana kosa dia efa tena reraka saingina vita ny teny sy ny tantaran'ny zava-nisy ihany. Nanomboka tamin'ny 12 janvier ity nipetraka tato aminay ilay vehivavy dia omaly 17 izy nitondra ny zanany anankiroa izay lazainy fa zanany. Tsy aiza efa andeha antao alohany fa noho ny maraina ny andro dia niantso anahy ilay mpanampiko izay nanadio trano hoe mitady anao ilay madama ao ambony fa misy problème dia zako moa nandeha niakatra tany avy eo. Rehefa niakatra tany dia nahita anazy malemilemy, nahita an'ilay renin-jaza malemilemy fa rehefa avy eo nijerena ilay zaza teo akaikiny efa maty dia nanontaniana izy hoe fa nataonao ino ireo zaza ireo dia nomeko ny vanina, nisotro ny vanina izay telo mianaka ozy izy, izany hoe namono teny izy zany raha ny fanazavana hita. Dia rehefa naheno moa zany izay hoe namono teny izy dia ny client anankiroa tao ambadika sy ambadika ny fandrimbona niaraka tamiko dia nitady ranom-potaka hoe ranom-potaka sy atody no omena anazy dia namena ranom-potaka ny zahana amin'ny velomina izay velona alohany dia nandoa. Dia rehefa avy eo nentina nakany amin'ny hôpitaly any amin'ny réanimation. Tamin'ny fitofito maraina teo no natsona hoe andao fa mitady fanampiana le olona dia nisy afatra napetra moa tanaty carnet dia hita mihitsy ilay izy fa faminotena satria mampiantso ny fianakaviana izy hoe andevinazy telo mianaka. Rehefa tonga teo moa zany ny polisy dia natao ny constat rehetrarehetra dia hita mihitsy tao ilay boatina nivanina izay nolazainy namono ny tena. 10 taona sy 7 taona izy mirahavavy kely izay voalaza fa nivonoany renindreto. Tsy nahaloha-peo ny rain'izy ireo vontona lahelo tanteraka satria zaza velonaina sy salama tsara no hitany farany. Nahita amin'ny Facebook zany ny message ny sipus le bandy hoe efa no fotoana ry zareo dia tratrarina mitsamo ambodiombo mihitsy zany izay mitsamo dia tratrany ambodiombo teny Amasay teo amin'ny parka teo Amasay miaraka amin'ilay coffboy dia efa avany amin'ny sombre zany zareo dia efa makainy eo amin'ny zaridaina eo. Dia ny taty aorianan'izay izy no ny hariva ihany izy zany dia efa tsy nandady tsy hiaraka amin'ny vehivavy eo le ry tamin'ilay vadiny zany nandà izy tsy hiaraka amin'ny intsony hoe dia ny fanarahana zareo taty aoriana indray zany no hoe misaraka satria zareo efa misaraka dia le zaza zany sisa nijerevana dia le zaza io zany no tonga ihany raha matoa rehefa fety na indraindray weekend dia alaina eny le zaza alaina eo aminazy hoe aloha eto kireto zaza reto dia ohatr'izay foana io fanoana io fa tamin'ity ndray miseho ty zany nety le zaza maly hoe eto kireto zaza reto dia tena noetiny le zaza dia mifanao noetiny le zaza dia ariva ihany dia averiny fa tsy hoetiny ray andro ohatr'izao. Efa eny ampelantanany mpitandro ny filaminana ity raharaha ty. Tonga izay fianakaviana nilazan'le dadiny tamin'ny 5 raina tany hoany zany trongan'izao zavatra izao. Izay nahatonga anay fianakaviana avy amin'ny lerangahy tonga eto amin'izao fotoana izao hoe sahaka ny razana. Raha ny fiapetra rasinay dia raha ny lalàna no rahana dia tokony hitory izahay satria manana ny maty nefa ny zavatra tsapa araka ny constatation nataon'ireto polisy reto rehefa nahita le polisy fa ity ny olona namono an'ilay zaza tsy mila fitoriana tsony avy amin'ny mpianakaviana. Izay angamba no ataonay. Irariana ny ahasitranan'ilay renim-pianakaviana aingana
ahafantarana ny tena zavatra nitranga marina ka nahavitany zao zavatra mamoetra izao. Falisany vaovao mbola mitanany sainy maro amin'izao fotoana izao ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana. Etsika tsy voazao izy ity fa efa antonany maro saingy tsy totosa noho ny antony maro. Atao anatin'ity fanadihadiana ity dia ndeo arahantsika ireo dingana efa narahana nanesorana azy ireo. Eo amin'ny sary ny tahiry ny aina. Antananarivo madio ny tanjona ka tadidio. Filamatry ny tanàna n'Antananarivo renivohitra io saingy tsy hita taratra intsony zany ankehitriny. Manamarika ny marenivohitra ireo mpivarotra amoron-dalana efa tsy tambo isaina. Ratsaivina dia tao aorian'ny taona 2024 no tsikaritra fa nitombo izay tsy izy ireo mpivarotra amoron-dalana. Feno azy ireo faritra rehetra. Ny taona 2024 izay voamarika tamin'ny fanonganam-panjakana izay namotika ny toe-karena sy ny sosialin'ny firenena. Tsy ara-dalàna hoy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fanonganam-panjakana ka dia niara-ny sazy Madagasikara. Isan'ny tena nahita faisana ireo orinasa fakaba satria nahantony Etazonia ny AGOA. Vokany dia orinasa fakaba 250 ny voatery nanakato-baravarana, 5,1 alina ireo very asa. Ankoatra ireo tompona orinasa izay voaroba tamin'ny 14 Janoary 2024, nanampitrotraka ny tsy fandriam-pahalemana ka nahatonga ny avany ambanivohitra ny findramonina nandao ny famboleny sy ny fiompiany ka niakatra teto an-drenivohitra. Ny varotra amoron-dalana sady tsy andoavana etra ny malalaka no niazakazahana. PDS hatrany no nitantana ny tanàna nanomboka ny 2024 hatramin'ny 2025. Taona nandraisan'ny be ny tanàna lalao ravalimanana ny fitantanana n'Antananarivo renivohitra. Fanamby lehibe ny napetraka ny be ny tanàna na dia efa tsinjo ihany ara fa ho sarotra. Tsy mitovy firehana ara-politika mantsy ny be ny tanàna sy ny fitondrana. Antananarivo soiombonan'ny malagasy ny filamatra nanomboka ny taona 2024. Rehefa tsapany be ny tanàna fa tarazo amin'ny fampandrosoana ary lesoka lehibe amin'ny filaminana azonan'ny tanàna moderna ireo mpivarotra amoron-dalana dia niroso tamin'ny fanalana azy ireo ny mpitantana ny tanàna. Ity rakitsary ity dia tamin'ny taona 2024. Tsy nisy tsy nahatadidin'ny vavan'ny Eugène Piarina zon'ny madinika angambe. Hitapoky hitam-pirenena ny antsoantso nataon'ireo mpivarotra tamin'izany. Ny fitakin'ny fialan'ny be ny tanàna izay niady amin'ny tsisiny ngabraraka tsy anaikiditra any amin'ireo tsena voatokana ho azy ireo mpivarotra hono fa eo ihany no mety aminy. No milava fialan'ny lalao ravalimanana ny takinay. Zay ny ilaina miaraka mivarotra miala lalao ravalimanana sy ny ekipany. Nisy ireo famotehana ny fananan'ny commune, ny fikasihan-tanana ireo polisy munisipaly, hita teny ny seratserana teny ihany koa ny polisy pirenena saingy tsy naharitra fotoana firy zany. Ny avy amin'ny fitondrana moa dia nangina tsy nahary nisam-peo. Ny arahana hita sy nahary eny vavan'ireo nanohitra ny be ny tanàna lalao ravalimanana tamin'ireny fotoan'ireny. Be ny tanàna tsy misindra fo hoe tsy mahatsinjo ny vahoaka madinika sy ny mahantra be ny tanàna mpanao didijadona sy ny sisa. Navoaka ny gazety, natao litalita amin'ireo hainao manjery manohitra ny be ny tanàna ny vavan'ireo mpivarotra. Tsy rary noho ny tsy rary ny nataon'ny lalao ravalimanana. Grève raha ohatra ka hoe tsy hay fandaminana aminay varotra daholo ny nametraka amin'ny be ny tanàna dia varotra ihany koa tsy maintsy hanala be ny tanàna raha vao sy fomba manana fondeny fa ianao loka matsiro be dia nenay anana tsisy menaka. Saingy tsy niemotra ny be ny tanàna sy ny ekipa ny fanondroso hatrany dia nanao saka sy voalavo teny foana ny commune sy ireo mpivarotra. Ny taona 2024 teny Antsonjombe nandritra ny fabelezan-kevitra dia nazava ny tenin'ny kandida Andry Rajoelina izay napetraka ho filoha volana vitsivitsy taty aoriana. Ary dia nianahazo aina ireo mpivarotra amoron-dalana tao aorianan'io. Tonga le mesi ho azy ireo izay aro ny fitadiavany ary tsy hanala azy ireo eny amoron-dalana. Eritaona izay ny fitondrana tsy nisy paikady avy amin'ny fitondrana Rajoelina ho an'ny tsy hanasa, ho an'ny fotodrafitrasa na ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. No amafisy ny kandida ho be ny tanàna avy amin'ny fitondrana ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpivarotra amoron-dalana. Nanomboka ny herinandro ny alatsinainy lasa teo, akory ny fahagagana, nidina an-dalambe mihitsy ny polisy pirenena nandamina ny fifamoivoizana. Nirosaka an-tsehatra nanampy ny zandarmaria pirenena ary voatsela dia nanampy isa ihany koa ny tafika malagasy. Raha ny fantatra dia fiaraha-miasa amin'ny polisy pirenena ihany no tena zona Antananarivo renivohitra. Baiko midina avy any ambony kosa ny fidirana an-tsehatra ny zandary sy ny miaramila.
Zany dia manamarika fa tena vonina tokoa ny fanjakana foibe hanampy ny tanàna izay ny tantanany be ny tanàna mitovy firehana politika aminy. Omaly anefa dia nitokona ireo mpivarotra teny Anosy Sado sy Anosy Be izay nefara tamin'ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny polisy pirenena izay nidarika bomba azy ireo. Ireo ainao manjery sy ireo nanondry ny be ny tanàna ho tsy mitsinjo ny vahoaka madinika sy mahantra ary manao didi-jadona no mitaky ny ampiarana ny lalàna eto amin'ny tanàna. Mitaky ny ampiarana ny didi-jadona mihitsy aza. Fa iza tokoa raha ny sakana tsy nahavitanana nala ireo mpivarotra amoron-dalana hatr'izay. Anizany fahatsoana ka nahatonga ireo mpivarotra ireo mioro-paka teny an-dalambe. Izany niaro ireo mpivarotra amoron-dalan'ireo hatr'izay 10 taona izay. Sa ve natao tohatra fiakarana fotsiny ihany ireo mpivarotra amoron-dalan'ireo? Anjarany tsirairay no mandinika sy mieritreritra ary maka lesona ho an'ny loavy. Fa ny tondra fanazavana mikasika ity fanesorana ny mpivarotra amoron-dalana ity ihany koa ny mpahay lalàna Arlette Ramarson. Raha tsy aivina foy dia korotana tanteraka no niseho tetsy Anosy Be Omaly Ariva. Eo amin'ny fanadihadiny Asin'Andriamalala sy Mano Andran'Andriamalala. Tebiteby, orooro, atezerana, izany no niainan'ny mpivarotra sy ny mponina tetsy Anosy Be Omaly alina. Nesorina tampoka mantsy ireo mpivarotra ary tsy vitan'ny nesorina fa naraina herisetra ihany koa saingy tsy mifanaraka amin'ny lalàna izany. Tokony ampandrenesina melo le olona au moins 24 heures. Dia am'izay le olona dia teneny hoe am'izay le olona tsy tonga eo. Fa tsy hoe fa mipetraka daholo ny entana dia dakadakana fa iza moa ianao mandakadaka entan'olona. Na dia manana ny lalàna ary ianao. Fa soa ihany fanajaniny le izy. Fa hitanao reny zavatra ny tranga reny. Ny vahoaka tsy azo kotokotoana ohatran'ireny. Olony fo ny vahoaka rehefa hetsika izy dia tena hitanao tsara ny zavatra manjo. Ary zao rehefa hoe mandroaka zavatr'olona tsy maintsy misy ina moa izy solution vahaolana anankiray. Hoe andanina mifindra rifa efa vita ny latabatra, vita an'izao dia anina mifindra. Fa tsy hoe dakadakana dia any tsy azo atao izay. Fa tsy maintsy misy vahaolana anankiray, izay no afaka manala azy. Izay ny lalàna, misy solution vahaolana anankiray. Ho an'ny androany tetsy Anosy Be sy ny manodidina dia niverina ho toy ny isan'andro ny filaminana ka andrasana indray ny iverenan'ireo mpitandro filaminana andamina sy ny fanazavana entin'ny mpitantana ny komuna Antananarivo renivohitra mikasika ny fanasorana ireo mpivarotra ireo. Fa mikasika ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena Tanamasoandro kosa dia mbola niporofony ny vahoaka izay tsy mankasitraka ny anotofana ny tanim-barin'izy ireo ihany fa iray tsy mivaky izy ireo. Androany dia nisy ny fihaonam-belo tanterahana teny Ambotrimanjaka teny naka ny vaovao teny an-toerana Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny Mano Andriamalala. Toy izao ny amarin'ny olona tonga tetsy Ambotrimanjaka androany. Mbola solo tena avy amin'ny komuna 4 voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro ireto vahoaka tonga maro ireto. Antony fihaonana androany dia nanazavan'ny mpahay lalàna iraisam-pirenena ireo lalàna rehetra tokony atao anakanana io tetikasa mamono vahoaka io. Nitsindry azo lena vahoaka madinika. Vahoaka nge ny tompony teny rehetra. Nahoana ny tsakitsana ny zony, tsy ekena zany. Lalàna efa niketsika zany amin'izao tontolo izao. Lalàna iraisam-pirenena zany. Raha ohatra ka efa sarotra be fangalana zany hoe maka tanin'olona zany. Dia misy lalàna iraisam-pirenena koa milaza hoe raha sarotra be ny lalàna dia tsy maintsy ampianarina sy ampahafantarina le olona. Fa tsy tonga dia manao atsonjay fotsiny tonga dia misy an'izao. Tokony teny iarana amin'ny vahoaka koa hoe ho avy izay dia ho alainay ny tanareo dia izao ny anona dia tokony ifampiresaka tsy nisy resaka tsy nisy ininana fa tonga dia pa apetaka daholo izao rehetrarehetra izao. Ka noho izany izay aloha izay dia miaro ary manohana le fitoriana izay natao ao anatin'izay rehetrarehetra. Marina fa misy avoka anankiefatra fa ao anatin'ilay izy fa tena mitombona ilay fitoriana ka miangavy ny fitsarana izay hamoaka ny marina amin'ity raharaha ity fa tsy hoe hanitsakitsaka ny zony vahoaka. Ny firaisan-kina no hery hoy ny Taolo ka ilaina ny firaisan-kina ho an'ireo vahoaka. Izao matoro hevitra kely omeko anareo ny firaisan-kina raha avako isany dia tena zava-dehibe. Ohatra ny tentsika aza totofana ny tambarinay. Fa izahay vonina raha ilainareo ifanatrika aminareo. Milaza izy fa metany 10 fois plus na 10 aveny anareo tsirairay avy. Nefa ny eo am-pelantanana kely azy totofana atao amboletra
ary ny tena mampalahelo dia tsotra tsy ho an'ny malagasy akory ny anaovany azy a fa fandoavana ny trosana taony. Fa hijanona eny Ambotrimanjaka eny ihany tsika ao anatin'ity vaovao ity, nitaraina tamin'ny mpanao gazety ilay ray mpianakaviana voatifitra tamin'ny tongony noho ny savorivory teny Ambotrimanjaka tamin'ny 17 oktobra 2024 lasa teo iny. Nisy ny antsony Antaony antefany vantana tamin'ny tompona andraikimpanjakana amin'izao fotoana izao. Asina Andriamalala eo amin'ny sariny Manora Andriamalala trany. Telo volana izay lasa no nitondran'ity raim-pianakaviana takaitra noho ny fampiasa-kery tetsy Ambotrimanjaka ny 17 oktobra lasa teo. Mitondra tena toy izao izy rehefa mandeha ary tena ao anatin'ny tsy fahasalamana. Nilaza izy fa nialan'ny fitondram-panjakana ny fitsaboana azy tsy araka ny fanarahana. Mangataka aminareo fitondrana mahiva zany akony tamin'le momba andraraha Ambotrimanjaka amin'le hoe zako le voatifitra nefa lazainareo fa nitsambikina akony. Zany arany no milaza an'izao zavatra zao. Nampidirina ao hôpitaly hoe etoanareo. Mivoaka ny hôpitaly za tsy sitrana akory hatramin'izao zao manomboka maso zao tsy netoanareo tsy momba. Za manambady amanjanaka, roa zanako. Za tsy anasa za mbola mitondra beke hatramin'izao fa mba mitaraina aminareo ahoana amin'ny fomba mety fijerinareo anakony amin'izay. Ahoana ny zoma olombelona. Anareo ngamba mandinika an'izany satria nareo sady ambony fahefana amin'ny mahay lalàna. Ray volana teo no tao amin'ny hôpitaly dia navoaka ny hôpitaly. Niverina anao contrôle afaka ray volana. Nialy izy fa hoe tsy prise en charge intsony fa mianto tena. Nefa izy nilaza fa hoe etoana ny fahasitranany. Antso miantefa amin'ny filohan'ny Repoblika sy ny tompon'andraikitra maro samihafa eto amin'ny firenena ity antso nataony androany ity. Vaovao mampalahelo tany Tomasina tany no tanterina amintsika manaraka. Nodimandry tampoka vokatry ny tifitra nahazo azy Gaston Cauchy sy ny Janoary Jano izay samy 20 taona. Vao afaka baka teo izy ireo ary miandry fidirana eny amin'ny Universitén'ny Tomasina. Nandefa fanambarana tamin'ny Facebook ny fianakavian'ireto tovolahy eritreriny reto androany. Raha ny fanazavana dia nandeha namonjy bara tany Ambalakisoa Tomasina izy ireo lahy omaly alina. Nisy ady tao amin'ny trano fisotroana io, lehilahy 4 niady tamina lehilahy 2. Nisy ny antso zandary ny manodidina. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso ihany, rehefa tonga ny zandary dia nanao sommation ary ny teny hoe aza misy mihetsika. Ny teny tamin'ireo tovolahy hoe ambonin'ny tanana. Taitra ireo tovolahy niady. Raha ny fanazavana dia nisy tafatoraka tapakazo ireo zandary. Nanao tifitanitra indroa ireo zandary ary avy eo dia nitifitra ireo tovolahy roa ireo. Misy olona marobe nanatrika ary nahita ary vonona ny anao vavolombelona ireo zavatra nitranga rehetra ireo. Ary koa nisy ireo lahy namany sy ireo roa lahy niady taminy dia mbola velona ihany koa. Miantso ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny zandarmarim-pirenena ny fianakaviana indray andraikitra. Miantso ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ihany koa hijery izao tranga izao. Amin'ireto fianakaviana ireto dia mbola bavura indray izao nataony ny zandary tao anatin'ity famonoana olona faran'ity. Fa nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ilay raha 5:09 izay nahaberesaka ny mpahay toe-karena Ralson Roger. Be tokoa mantsy ireo olana nateraka ity fizarana vola nataony ny filohan'ny Repoblika ity. Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala. Tsy mazava ny loharam-bolan'ny fiadidinan'ny présidence izay nozaraina ho an'ny mpiasam-panjakana. Niteraka olana lehibe nefa ity fizaram-bola ity ary miafara amin'ny fikorotana fampianarana mihitsy. Saingy tsy tokony isy io savorovoro amin'izao fotoana izao io. Raha toka vola mazava an-tahirim-bola mpanjakana, iny no zaraina iny. Mandeha tokoa ny resaka hoe raha vola mpanjakana io ka mivoaka tao amin'ny trésor dia tsy maintsy navoaka tamin'ny bon de caisse. Zay zany ny tokony ho izy. Dia zangama mahita fa noho tsy fanaovana an'izay fandoavana vola amin'ny alalan'ny bon de caisse zay satria raha bon de caisse izy dia amin'ny anaran'ny tsirairay zay miteraka an'ilay olana. Fa raha vola menan'ny mpiasam-panjakana zany tsy maintsy mandalo bon de caisse fa tsy azo atao hoe zarazaraina fotsiny ohatran'io dia lasa miteraka olana le izy ka. Betsaka ny resaka mandeha tokoa hoe manontany teny hoe avaiza tokoa ivola io, vola atao amin'ny trésor ve io sa vola taiza, fantena mipetraka zay ka tsara angamba fitondram-panjakana mba mitondra fanazavana mikasika izay, indrindra misteran'ny vola hoe
taiza voalio fa raha vola voaka tao amin'ny finance io zany dia tsy maintsy mandalo le hoe bon de caisse raha nisy zany zay tsy nisy ro tabataba sy korotan'ireo ka nahazo daholo na mpampianatra na inona fa noho tsy fisian'izay zany dia lasa ohatrany hoe mandeha ny resaka hoe fiangarany zao hoe ka tsara ngamba mena ny farazavany raha tsy aivina vokatry ity fizaram-bola ity dia mbola maro ireo sekolim-panjakana manatsahatra ny fianarana noho ny tsy fahaiza mitsinjara ity vola nomena ity. Tsara ny fampanantenana nataony tamin'ireo vahoaka ny fitondrana amin'izao fotoana sesilany tokoa mantsy ny faneho-kevitra ireo mpanao politika makasika izany. Germaine Menjanahary sy Manoran-dre Malala. Eritaona nitondrana ny filoham-pirenena ankehitriny, eritaona tsy nahitana fahavitan-javatra na iray aza tao anatin'ireo fampanantenana izay natao nandritra ny fampelezan-kevitra afenina ny malagasy ny tena zava-misy marina fa zavatra hafa noresaina toy ny filazana fa fanamboarana sy natomboka ny lalam-pirenena fa 470 manara-maso ny fampanantenana natao taminy ny vahoaka malagasy. Direny zava-misy reny jereo zavatra mety jereo le tsy natao le fanampo natao fa maso ny jery le izy ngeny ny olona napetraka dia zavatra vitany teo aloha ihany aloha mbola tokanany Janoary Janoary sy nitaraka teo ambony commune ny tare président mira lalora niaraka tasadia ino tokana azy fa vita lehilahy vahoaka ny nandany vola tamindreny fa tsy vola mpanjakana reny na ariary itokana ianao lalina Tananarivo zavatra raha mahitsy sara sortant entrée rehetra dia eto Tananarivo izy nanao an'ireny dia nitady vola tamindreny niarahana mba afankatỳ amin'izay le olona tonga teo aloha tao ministre tambolika niarahana tamin'ny président taloha Rajomampianina niaraka tamin'ny madame le maire nanosiny tady vola nanaovana ny entrée na Tananarivo tena potika tanteraka vita tsara reny lalana tonga ianareo itokana azy hoe atao anina zao ty makasy ty le asy hoy aloha le zavatra hita fa tsy tolo tsy satsy tazana zay ny tiako tenenina hoe sarotra anahirana fa le izy aloha dia hoe tsy vondrano vita zay lany dia isakana tsara zavatra ataoko fa za tsy tena tsy nanorako tsy nanorako be na tamin'izao hoe ohatran'izao nentina tety atsaraina manova fahaizan'ny olona tokanana. Raha misy ny gaboraraka teto amin'ny firenena dia ny mpitondra amin'izao ihany no namboly izany tamin'ny fanonganam-panjakana izay nataony ny taona 2020. Ny famoronana asa nampanantenana izao no andrasan'ny rehetra satria sahirana tanteraka ny malagasy. Ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity dia hoentinay any Fenorivo Atsinanana andray ianao mitaraina ireo mpiasam-panjakana sasany ny amin'ny fanaovana antery ny filazana vaovao eny anivon'ny birao-panjakana nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetinay Germaine Menjanahary sy Manoran-dre Malala tao anatin'ny fandalovana tany an-toerana. Fantatra amin'izao fa misy ny raha-mataora ataon'ny fitondram-panjakana amin'ireo mpiasam-panjakana isantsokazany ny amin'ny filazam-baovao marina sy ny tena zava-misy. Raha ny fanadihadiana mantsy dia tsy maintsy manohana sy manatsara fitondrana raha vao miresaka amin'ny ianao manjery. Ity zavatra manohy tohina fanjakana zany zay. Ia satria ary raha ohatra hoe za zao eto hoe anatsara za hoe zao ny problème ny ianany eto hoe NFNet hoe tsisy problème. Le fanjakana no voaharoko fa le personnel lanandreny no ambidiko. Nefa tsy manana problème dia miavo koa le manana directeur anteny hoe tsisy problème nefa zay manana problème iteny za hoe tsisy problème eny le nefa izy zareo nefa mitako fa karakarama ny zavany réalité zany tsy afaka. Inona tena tanjona amin'ny anafenana ny vaovao tena izy amin'ny vahoaka malagasy mazava ho azy zany fa terena andainga sy andoka mpitondra fanjakana ireo mpiasa madinika raha toka miresaka amin'ny ainao manjery izay ve no hitondrany amin'ny fampandrosoana. Eo amin'ny vaovao ny resaka tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia mahazo vana ny resaka tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny fokotany Malao commune Ampanefy amin'izao fotoana izao. Tsy resaka alabotra intsony fa tena efa minendra ny fanafiana amin'ny tampiadiana no miseho ankehitriny. Germaine Menjanahary sy Manoran-dre Malala. Fanafiana indroa ansesy no nitranga tao amin'ny fokotany Malao tamin'ity herinandro ity. Tokantrano iray no lasibatra fitolahy ny alakamisy fa 9 ny volana Janoary teo saingy nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ny fokon'olona sy ny jandary tao an-toerana ka vaky nandositra ireo jiolahy.
izy ireo zany niditra avy any amin'ny varavarana principal dia nilefany ny mpivarotra zany mbola samy varavara teo an-tsena daholo le tsena zany efa niditra fa tsisy hoe porte sisa mivoha dia ny tompotrano lehilahy tany ambony dia zareo ny telo lahy ny ary teo ivelany teo amin'ilay mpividy ny efa dany tsofoka atao amin'ilay trano reo tsofoka atao zareo dia tele zanaky le tompotrano no nambena zareo tamin'ny antsy izy tsy niteny hoe 20 vola fa tonga dia nisintana tiroara dia naroaka an'ilay vola dia nitsoaka rehefa nitsoaka ary zareo dia tany fihavakiravirav zany le ataky dia nampazana amin'izay vola majinika rehefa nampazany le vola majinika dia sasany nanaraka tambara na sasany nanaraka arabe fa dia amin'ilay mpanenjika zany izy fahatarana satria le soufflet koa moa zany tena olana soufflet albitre no tsofonitrareo dia le olona koa moa zany mizatra an'le hoe baolina indray zany na fivoripokon'olona zany dia sy raha tsy efa tonga ampanenjika nazakazaka ny tandrefana zay vao sampitsaitra daholo ny tany mamonina rehefa tonga teny moa zahay tonga ny mpitandro filaminana dia natao ny fanadiadiana dia teo amin'ny hoe valirana 3 millions 2 millions 50 tena vola betratry veritra mandray andro dia le mpanenjika moa zany ny sahirana tamin'le vola teo amin'ny terrain sy tamin'ny arabe makany tany sainzy ny alabotry no tena manjaka sy hita miseho matetika ao amin'ity commune ampanify ity teo aloha manoloana izany dia nandrainandraiky ny avy hatrany ny tompona andraikitry ny tanàna ao antoerana momba ny vahoaka momba ny insécurité tsy andrasana an'izay fa mindra-pahefana zay vao andray andraikitra fa tonga dia nandray andraikitra manomboka androany zay zao dia ametaka jiro isaky ny secteur ametaka jiro zay mbola lavitresaka nefa ny anaovana an'izany fa tsy maintsy ataonay izy sary tsy fokotany ray irery tsy fokotany ray no anaovana an'izy fa fokotany enina zany satria zay moa mbola tonga ny jirama dia zay aloha zany no atao fa tsy maintsy vitanao ary tsy maintsy ho ataonay satria na eo aza ny force manana fandavan-tena iambina raha vao maizina koa li dia sahala amin'ireny hoe ady anaty akaty ireny zany dia azavaina aloha ny tanàna zay vao mametraka ny paikady rehetrarehetra miantso ny tompona andraikitra rehetra isanambaratonga izay voakasika moa ireo mponina ao antoerana mba andray ny andraikiny manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo laka ao antoerana vaovao misongadina ny ivelany antsika mamarina ny fotoana fampalalam-baovao amin'izao alina izao mifanesy ny loza mahazo any Australia dibin-drano indray ity tanàna ity amin'izao fotoana izao ary miantso vonjy ireo vahoaka any antoerana any Libia kosa indray dia namoaka lahatsoratra ny Flo Erdogan androany manoloana ny olana mahazo any Libia ary ny votoatin'ity lahatsoratra ity ny fiantsoana ny États-Unis ifanampy amin'ity firenena ity ny andinindininy hiatrika olana sy fandrahonana vaovao i Eropa raha irodana ny gouvernemanta libianina ara-dalàna hoy Recep Erdogan ao anatin'ny ilay lahatsoratra izay navoaka androany sabotsy 12 ny volana janoary ao amin'io lahatsoratra io ny filoha turka dia nampitandrina sy nilaza ny aiainy ny amin'ny hitsangana ny fampiororona islamista raha toka oravana ny gouvernemanta libianina fikambanana fampiororona toa ny EI izay vondrona judaïsta fanjakana islamika ary ny Al-Qaïda izay isan'ny vondrona mpampiorohoro malaza maneran-tany manoloana izany dia nanamafy ny filoha turka fa anofana ny mpitandro filaminana libianina ary nampiazy ireo iady amin'ny fampiororona sy ny fandrahonana mba ho an'ny filaminana iraisam-pirenena miantso an'ny États-Unis moa ny tenany mba anohana ny turka any Australia kosa indray taorian'ny dorotrano sy ny rivodoza izay nampitondra takaitra ny tanàna dia tratry ny tondra-drano indray ireo faritra sasany ao antoerana amin'izao fotoana izao ny fahatam-panjiro ny fahatam-pandalana ny vokatry tondra-drano io hatramin'izao aloha tsy mbola misy ny fahavoazana lehibe raha ny voalaza saingy mampitandrina kosa ny manam-pahefana ao antoerana fa mbola itoy ny rotsakorana indrindra ao anatin'ny volana maromaro dia iny vaovao tany Libia sy Australia ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nentinay misaraka aminao amin'ity alina ity hankasitrahana feno hatrany ny safidinao miaraka amin'ny MBS radio sy ny MBS fahita lavitra koa mankasitraka ny teknisianina sy ny mpanao gazety miaraka misala sy mifanampy hatrany mametraka ny mandra-pitafa ao manaraka indray samy teny Andriamanitra